Algébet Elma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime à l'avenir. Uprime manolotra ho anao ny fampalalam-baovao. mafy no onja-dranomasina sy ny rivotra any amin'ny distrikany Mananjary sy Manakara raha ny sary azo tany any toerana tamin'ny enora ariva. Efa maro ihany koa ireo namonjy ny toerana natokana andraisan'ireo monina amin'ny faritra iva saingy tsy ampy ny fanampiana rano farazavana. Nomen'ny filohan'ny repoblika ho tantany ny mpikambana eo anivony ny antoko politika avy, ireo ministera manana ny mahizy azy eto amin'ny tany sy ny firenena dia ministeran'ny fitsarana sy ny ministeran'ny arena kibony tany sy loharano-karena stratejika. Tsy mbola nisy vokany hatreto ny fifampiresahana teo amin'ny fanjakana sy ny orinasa tsy miankina mahakasika ny fampiarana ny karama farany ambany izay nampitarain'ireo sendika maro ary efa nanambanana izy ireo hetsika iombonana ny volana janoary lasa teo. Omby misa 7 amin'izao fotoana ny maty ary efa maherin'ny 700 ny voamanina fa marary no ny aretina nahazo azy any amin'ny tapany avaratra. Areti-koditra no nahavory ireo omby ireo ho ny tale jeneraly ny fiompiana androany. Any velany horohorontany mahery vaika misa 2 hafa indray no niseho tao Sirisy tany Turkia omaly alina. Ny tao an-toerana izay efa nitrangana horohorontany nahafatesana olona manodidina 5,400 alina ny fahaenina ny volana febroary lasa teo. Ny antsy prian'izay. Ankafaliana trano tomboky lasy tomboky vavy no hitsidiany indray ny tokantranonao amin'ity ala ity tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy atenina ny araba ary manasa anao ihany koa anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Avy hatrany dia vaovao mahakasika ny fiomanana amin'ny fahatongavany rivodoza Fevrier no ndeha hanokafantsika ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Mafy ny onja-dranomasina sy ny tsodrivotra any amin'ny distrika Mananjary sy Manakara raha ny sary azo avy any an-toerana tamin'ny enora ariva teo. Efa maro ihany koa ireo namonjy toerana natokana andraisan'ireo monina amin'ny faritra iva saingy tsy ampy ny fanampiana raha ny fitarainana azo avy amin'ireo trabonany ariva teo. Honina saina. Misambarovara ny ranomasina mahery ny fitsokan'ny rivotra tao amin'ny distrikany Mananjary raha tsy mbola tafiditra an-tanety ilay rivotoza Fevrier. Mitotsy ankijanona ny rotsakorana, miakatra ihany koa ny rano. Nanomboka ny maraina no efa niala tsikelikely tamin'ireo toeram-ponenany amin'ireo faritra iva sy amin'ireo trano ahina itera-doza ny teto Mananjary. Nagnino efa manomboka mitatrentana amin'izao? Mitatrentana raha. Satria nagnino? Tanao sokolony efa marivorivo zany ka misy taterina entana leo amin'ny maly miay fa mahafinaritra amin'ny basy ray zay. Tao sara fizakana amin'ny fanjakana agny. Misy koa n'olona ka dia misifa dia tsy mizaka amin'ny fanjakana fa dia aha. Dia tao sara fizakana agny ito amin'ny fanjakana agny. Dia ifindra amin'ny trano vao tao ambony ry.
Dia miadongo vody an'izany izy ka dia sy misara fomagana rao sotapongozaka dia rehefa sy tonga dia mandeha mifindra. Miditra antsehatra ny ekipa ny anivon'ny commune Ambonivohitra Mananjary amin'ny fanentanana sy fitaomana ireo mponina ho any amin'ny toerana efa voahomana. Raha tsika mahita ny fiakaran'ny ranomasina sy ny fanonjany ankoatran'ny ranomamy izay ary andrefana, eto indrindra no tsy misahatra ny mampiakatra ny vahoaka izay mipetraka amin'ity faritra ranomasina ity zany mba hamonjy toerana avo satria hitantsika fa tsy mitsaha miakatra ny ranomasina. Amin'izao fotoana izao ihany koa dia efa misokatra avokoa ny toerana rehetra andraisana ny traboina ary noho ny tsy fahampiana dia any amin'ny tranombola tsotra zany hoe miatra eto an-tampana Mananjary ny fomba fitenenana sy ny fahendren-drazana manao hoe trano simsy avaratra ka izay tsy maleky alofana ka dia trano maro eto an-tampana Mananjary zao no manaiky ny ampandroso fianakaviana izay voatery tsy maintsy hifindra mona. Tsy ampy ny fanampiana ho ireo traboina mipetraka amin'ny toerana nomany ny tompona andraikitra. Izy ireo izay tsy afa-miasa ka sahirana amin'ny sakafo. Fagnampena sakafo izahay ato amin'ny sity tena rehefa mamontsy satria tsy afaka mikarama miambina zaza miambina entana sy ampy fa tery be resaka sakafo dia resaka miakatra mahay ranomasina dia resaka vily andako miakatra koa ranobe rehefa namina hery vilany bosy atorino zany aby raha eranina ito. Isan'ireo distrika voakasiky ny Rivotoza Fredy amin'izao fidirany an-tanety izao ihany koa ny ao Manakara. Na tevenina ny fandraisana fepetra isoroana ny loza. Amin'ny enina ariva sy diso dia sy tokony ho isy tomobila mandehandeha misy amin'ny faritra ny fitovinagna ray manontolo. Sy tokony ho isy olona hivoaka misy ato anatin'ny faritra fitovinagna manontolo satria io ora io amin'ny enina ka hatramin'ny 10 ariva no hidiran'ny cyclone. Ary amin'izay fotoana zay dia efa manafoafo ny rivotra ary ny ranomasina hiakatra. Araka ny fandrenesanay dia hiakatra hatramin'ny 10 metatra any ny ozan-dranomasina. Eto zao zahay zao dia efa mahita fa efa lany ny morosiraka ny bureau-ny région ty, efa lany morosiraka zao, efa lany ranomasina ary arehina fa mety ho tonga hatraty amin'ny bureau-ny région izao ranomasina zao. Nasaina vony ara jaune dia efa sy mahazo manjony ny olona. Mbola misy ihany ny mahery loha fa dia ho ampiarinay ny lalàna miaraka amin'ny mpitandro filaminana ho an'ireo zay mbola mikasa manjo. Iraisan'ireo traboina na ny eto Manakara na any amin'ny distrika ny Mananjary ny tsy fampiny ny vatsy hiatrihana ny Rivodoza. Raha ny herim-po etrena anazy aloha da somary marefilefy avao koa satria ao ny taotry eo ny tebiteby dia fa ro maraka an'izay dia mety manana mety hiatrika anazy sy misy dia lasa marefy zany gn'aigny. Zany efa nisy fitondram-panjakana na tokony andraikitra ve tonga ny siro karareo ty resadresaky taminareo sady efa raha zao aloha da mbola sisy raha sy afagna amin'ny radio fotsiny mba regny. Araka izany manao antsy ireo traboina mipetraka amin'ireo toerana nomany ny fanjakana mba hanatevenana ny fanampiana na ara-pitaovana izany na ara-tsakafo hiatrihany ity Rivotoza Fredy ity. Sary tamin'ny enora ariva teo moa no reny taterina aminao any an-tokantrano reny makasika ny fivoarana izay Rivodoza any Mananjary sy Manakara zay fa amin'izao oro zao dia azontsika an-tariby ny ben'ny tanàna ny Mananjary iresaka betsaka makasika an'izay fivoarana Rivodoza zay andriamatoa ben'ny tanàna manahoana ny zava-misy any an-toerana amin'izao fotoana izao makasika an'ity Rivodoza Fredy ity. Amin'izao ora sy fotoana iresana izany dia tena mipofopofo sy misotra an'izany ny rivotra ary araina hosakorana mikiza. Ny ranomamy sy ny ranomasina moa zany dia tsy mitaha miakatra nanomboka mitolaka amin'ny teo ary ireo mponina miparitra iva dia efa tafapetraka any amin'ny toerana fandraisana azy ireo fianakaviana maro anisa ary vahoaka aman'andrivony ny voatery ny soka ny trano fonenany
mba hamonjy ny toerana azo antoka. Fahatety dia efa vinavinaina sahady ho avesatra sady goavana ny voka-dratsy nateraka izao fandalovana izao rivo-doza izao raha sy resaka amin'ny lafiny trano fonenana sy ny ara-sakafo dia anaovana soavy sahady amin'ny fitondram-panjakana mahefa. Andriamatoa be ny tanàna araka ny fanadiadinana raha antsika teo moa dia mitaraina zany ireo trabonany an-toerana mahakasika ny fanampiana ny an-toerana ankehitriny. Manahoana manina ny isan'izy ireo amin'izao fotoana izao ary ahoana ihany koa ny fandraisana ny tanana ny an-toerana ankehitriny. Efa napetraka any amin'ny trano voatokana andraisana an'ireo trabonareo amin'izao fotoana izao ary fianakaviana maro anisa. Olona manandrivo no voatery ny tsokan'ny toeram-ponenany namonjy ny toerana azo antoka. Eo anatrehan'izay indrindra no anaovana antsoavo mba hijerena n'ireo tsaboina voatery ny an-trano amin'ny tranon'olosotra reo mba samby sitraka n'izay hoe fanohanana ara-sakafo izay satria izay moa no maika indrindra dia mba tokony samby ahazo an'izay hoe manandrivo an'izay efa vita avokoa moa zany ny fakana listra an'ireo trano ireo ary efa samy mafantatra an'izany tokony andraikitra isam-barao tonga ny aty fotony izay namana Ivry Sara no azo ataina avy etỳ Mananjary amin'izao 20 febroary izao Akasitrahana feno ianao Andriamatoa be ny tanàna nitondra ny fanampanazavana sy ny tsara ho fantatra rehetra mahakasika an'izay fivoarany rivo-doza izay hiezaka moa izay antso ifampiantso aminao io any mahakasika ny fivoarany ity rivo-doza Fredy ity fa raha iverenantsika dia hiditra ny tanety eo Mananjary faritra Vatovinany. Ny fiobean'ilay rivo-doza Fredy eo amin'ny ranomasimbe Indiana araka ny tombany izay nataony teo anivony sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro nanomboka androany maraina. Mitoetra ny filazana loza amin'ny tatao miloko mena ho an'ny faritra Vadivavy, Fidivinany, ny distrika ny Vatomandry, Manoro, Antanamboamanapotsy ary Marilambo. Tamin'ny Anora Riva teo, tany amin'ny 170 kilometatra avaratra atsinanan'ny Mananjary ny toerana misy ny foiben'ilay rivo-doza Fredy. Rivo-doza mahery na cyclone tropical no heriny amin'izao fitirany an-tanety izao, hoy ny teo anivony sampana mpamantatry ny toetrandro. 50 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny, miaraka amina tafiotra 190 kilometatra isan'ora. Miankandrefana somary atsimo andrefana ny fikisany amin'ny hafanganam-pandeha 920 kilometatra isan'ora ary vonaina hiditra an-tanety mialohany amin'ny 10 alina ao amin'ny distrikany Mananjary. Tamin'ny 9 riva teo raha tsy mbola tafiditra an-tanety ity rivo-doza ity 10 kilometatra isan'ora ny amafin'ny rivotra tao amin'ny distrikany Mananjary araka nambarany sampana mpamantatry ny toetrandro hatrany. Ifinavinaina zany hiditra an-tanety ny alina amin'ny 7 hatramin'ny 10 alina ny ivony fa ny rahona mialolarana azy dia efa mipaka any amin'ny morotsiraka voanatsinanany satria lazaintsika teo hoe efa 700 kilometatra ny savaivony araka izany dia mampiatra avy hatrany ny loza tatao zany hoe loza miloko mena ny faritra Vatovavy Fitofinany dia miampy ihany koa ny distrikany Vatomandry, Manoro, Antanamboamanapotsy ary Marilambo fa mampiatra ny filazana miloko mavo na loza manampana kosa ny faritra Atsimatsinanana, Vakinakaratra, Amoromania, Matsitrambony, Iorombe dia miampy ihany koa ny distrikany Anosy-Beanala, Brickaville, Toamasina voalohany sy faharoa, Mahabo, Manja, Morondava, Beroroa, Ankazoabo, Sakara, Morombe ary Toliara voalohany sy faharoa. Mampiaratra ihany kosa ny filazana fanairana zany hoe filazana miloko maitso ny faritra Analamanga, Itasy, Menabe dia miampy ihany koa ny distrikany Moramanga, Miandrivazo ary Belontsirbiany. Amakivaky ny tapany atsimo nosy ny rivo-doza Fredy ao riny fitirany ao Mananjary. Isan'ny voakasika izany ny tendro ny avaratry ny faritra Iorombe ary ivoaka amin'ny tapany avaratry ny faritra atsimo andrefana ary ivarana ny amin'ny lakan-drano ny Mozambika ny alaripitolakandro na ny alina rano vinavina hatrany. Mahazo ny filazana miloko mavo na ny loza manambana ny faritra atsimo atsinanana, Vakinakaratra, Amoronmany, Matsiatrambony, Iorombe, distrikana Anosy-Beanala, Brickaville, Toamasina voalohany sy faharoa, Mahabo, Manja, Morondava, Beroro, Ankazoabo, Sakara, Morombe ary Toliara voalohany sy faharoa.
Maria koa fa dia hitondra orana betsaka eo amin'ny faritra idirany ity rivodoza Fredy ity satria dia ohatran'ny 200 milimetatra ao anatin'ny indray andro ny rotsakorana hoentiny ary isambaravoary ihany koa ny ranomasina satria mety ohatran'ny 7 metatra zany avon-dranomasina zany. Analamanga moa zany dia tafiditra ao anatin'ny filazana loza fanairana miloko maitso dia amin'izao tsika amin'ny teny izao zany dia efa manomboka miforona ny rahona eto Antananarivo dia tafiditra ao anatin'ilay mahazo orana izy manomboka androany hariva. Manentana ireo mpampiasa ny ranomasina manomboka eo Sambavatra eny amin'ny Cap Sainte-Marie tsy andrika itsony ankehitriny eo anivon'ny sampana mpamatatra ny toetriny andro. Fa nato avokoa ny fifamovozana ny olona ho an'ny faritra rehetra voalaza andalovan'ny rivodoza Fredy. Voakasika izany ireo zotra mianatsimo izay tsy maintsy mijanona ho Antsirabe avokoa. Nanomboka tamin'ny 7 hariva teo ny maraina teo ihany koa. Tsy nisy nazo ny aingany avy any amin'ny faritra atsimo hiazana Antananarivo ary tamin'ny 12 atoandro. Ho an'ireo mampiasa ny lalam-pirenena faharoa ireo no isan'ny fepetra mikasika ny fitaterana. Niraisiny teo anivon'ny ministera manoloana ny fandalovan'ny rivodoza Fredy amin'izao fotoana izao. Araky ny vinavina ny mety ho toetry ny andro, hiditra antanety any oalina eo anelanelany manoro sy manakary ilay rivodoza mahery vaika Fredy ka ao mananjary ny fohibeny. Manoloan'izany, tsy nisy nazo ny aingany fitaterana avy amin'ny faritra atsimo iazo an'Antananarivo androany maraina. Toy izany ihany koa ho an'ireo mpampiasa ny lalam-pirenena faharoa iazo an'Antananarivo nanomboka tamin'ny 12 atoandro teo. Ho an'ny fitaterana mianatsimo rehetra indray, mijanona ao Antsirabe avokoa manomboka amin'ny 7 hariva. Ho an'ny faritra rehetra voalaza andalovan'ny rivodoza Fredy, mitsahatra avokoa ny fitaterana sy ny fifamoivoizana any oalina. Fepetra no raisiny avy ao anivon'ny ministeran'ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro, isoroana ny mety isian'ny loza. Ho an'ny tetsy amin'ny tobim-piantsonana fasan'ny karana manokana, maro ny fepetra no raisina, ary isan'izany ny hoe mijanona avokoa ireo fiara iazo ny tapany atsimon'ny nosy rehetra. Naroso ny fiaingana ny maraina teo ho an'ny faritra sasany ka ho tonga aloha amin'ny toerana itobiana. Any amin'ny province rehetrarehetra dia efa tsy nisy départ tsony zany androany tontolo. Androany maraina nanomboka tamin'ny enina dia efa tsy misy tsony zany ny départ avy any na avy any Atsimatsinanana na avy any Fort Dauphin na Tiliara na Fianaratsoa Belisiritsirybe Morondava miandro vazo tsy nisy tsony ny départ avy any fa rehefa tsara ny kio ny andro ka miverina amin'ny laoniny tsahatra ny cyclone dia miverina amin'ny laoniny daholo kio reny mandray ny mpandeha andray izy miverina amin'ny laoniny izay fifamoivoizana midina miakatra. Ho an'ireo nanao famandria-toerana iainga androany, indrindra ho an'ireo any amin'ny tapany atsimo toa ny Ataolagnaro, nanomanana toerana manokana ahafahany mijanona ao amin'ny stationnement ireo mpandeha eo am-piandrasana ny fisokafan'ny lalana indray. Be dia be tokoa ny olona tamin'ny maraina izay efa nanao réservation maly dia tonga tety izy dia naverina. Ny tsy manana iverenana moa ny rehetrarehetra misy daholo misy fianakaviany fa izareo Fort Dauphin no tonga eto dia tsy misy iverenana dia misy box reny coopérative tsirairay ohatra hoe Cofifi, Stato, COPFMM, Sonatra dia matory ambolao izy fanotrano malalaka be sady tsara ny sécurité anay misy polisy, misy sécurité dia mijanona eto izy amandra-pahandehany ary manana vilany izy mahazo mahandro sakafo eto zany. Miankina amin'ny toetry ny andro sy ny zava-misy amin'ny lalam-pirenena no ahafahana mandeha fa azy ireo indray na tsy aoriana ny fandalovan'ilay rivodoza Fredy. Miandry ihany koa ny naoty avoaka ny ministera tompon'andraikitra mahakasika izany. Zay tsara fiomanana tsy tapohan'ny loza araka ny fomba fiteny mahazatra efa isa miomakomana manoloana izay fidiran'ny rivodoza Fredy izay ihany koa ny vahoaka ny Toamasina amin'izao fotoana izao ao ambadika eo indrindra Herinora Zafimanana izay mpanao gazetana ihany amin'ny toerana hitondra ny antsipiriany mahakasika izay fiomanana sy ny fiatrehana amin'ny fahatongavany rivodoza Fredy izay. Ity amoron-dranomasina Toamasina no misy anay amin'ity takariva ity toerana izay mandrivotra dia mandrivotra amin'izao fotoana izao izay tsy hodrivotra izay heverina ho misy ifandraisany amin'ny fidiran'ilay rivodoza mahery any amin'ny distrikany Mananjary amin'ity hariva ety na dia eo ary izay rivotra ety amoron-dranomasina izay maina dia maina ny andro ary tony dia tony ny fitsokiny rivotra ny anatin'ny tanàna any ary mafana dia mafana ihany koa amin'izao fotoana izao na ety amin'ny Borora tena mbola betsaka ny olona mirevirevy sy misotrosotro fiainana efa mahazatra
toy ny isan'andro izany rehefa takariva toy izao ary manao ny fiainana mazatra ihany koa ny mponina anatin'ny tanàna any na dia eo ara ny fampitandremana maro samihafa izay fampitandremana sy fitandremana ary fiomanana mazatra izay efa fataon'ny mponina manoloana ny fidirana rivodoza toy izao. Misy ireo fampitsarana ny tontolon'ny fampianarana tamin'ity androany ity raha iverenana ny tontolon'andro androany dia efa tsy nisy intsony zany ankizy mandeha mamonjy ny sekoly zany tamin'ity androany ity. Natsara tamin'ny 12 oratorn teo ihany koa ny fifamoivoizana amin'ny lalam-pirenena faharoa sy tamin'ny lalam-pirenena fahadimy iny. Teo ihany koa ny fifamoivoizana andranomamy moa ny fifamoivoizana andranomasina dia efa niato andro vitsy taoriny ity androany ity. Eto Masina raha teo izay voasokajy ao anatin'ny filazana loza miloko mavo na ny filazana loza manambana tato anatin'ny 4 amby 20 ora amin'ny ankapobeny aloha zany dia nilamina raha eto Masina afa dia andrasana hatramin'ny 10 ora alina amin'ity androany ity izay mety ho fiovan'ny ny toetry ny andro sy ny fitsoky ny rivotra raha toka tafavoaka ao anatin'izay tanàna Tomasina dia azo lazaina ho ny Herendoza amin'ity andro anio ity. Izay aloha zany raha zava-misy azo ampitaina avy eto Masina tamin'ity androany ity. Ankasitrana ihany koa ny mpanao gazety ny fahita lavitra Kolo avy any Toamasina nitondra ny tsara ho fantatra sy ny fiomanana rehetra mahakasika izay fidirany rivodoza Fevrier izay. Fafaritra miisa 10 manena Madagasikara no nampitsahatra ny fampianarana hatramin'ny alatsinainy ho avy izao. Raha nitatitry ny ministera ny fanabeazan'ny pirenena hatramin'ny 2 ora tolakandro teo. Tsy maintsy handray fepetra manokana araka izany ireo sekoly manoloana ny fahataran'ny fianarana. Isaky ny vanim-potoana ny fahavaratra ho fanenjehana ny fandaharam-pianarana raha ny fanadihadiana natao fitianokolona. Ho ahenany isan'ny andro fialan-tsasatra amin'ny fetiny Pâques. Anenjehana ny fandaharam-pianarana ho ny talen'ny sekoly tsy miankina nanaovana fanadihadiana androany. Manoloana ny fahatapahana isaky ny fandalovan'ny rivodoza. Tsy maintsy mandray fepetra manokana ny sekoly tsirairay avy. Ny 3 volana faharoa izay isan'ny vanim-potoana mitana ny fandaharam-pianarana. Dia ty 3 volana faharoa ty moa zany ny tena herin'ny fampianarana. Zany amin'ity ny tena famitana zany ny akamaroany ny fandaharam-pianarana. I raha mahalala koa nefa fa amin'ny fotoana zao no fotoana zany fiavian'ny rivodoza sy ireo tondra-drano sy ny isan-karazany. Tamin'ny rivodoza tseny zao iny moa dia nisy fanapahana somary lavalava kely ihany. Ary ren'le fanapahana le hoe bimestriel sy ny isan-karazany reny dia ho ahena araka ny tokony ho izy. Ka ny sekoly moa zany dia efa mitsinjo zany hoe farafaratsiny mba mahazo eo amin'ny 2 volana eo zany anaovana famerenana ankapobeny. Raha ohatra moa ka somary maharitraritra le izy dia tsy maintsy dinihana zany eo amin'ny filan-kevitra amin'ny mpampianatra. Raha ny fanazavana, misy akony amin'ny fahazotoana sy faripahaizan'ireo mpianatra hatrany fiatoana isaky ny vanim-potoana andalovan'ny rivodoza tahaka izao. Tsy mbola misy nefa hatreto ny fepetra manokana avy amin'ny ministeran'ny fanabeazana ho fanampiana ireo mpianatra amin'ny ankapobeny. Eo amin'le fanohizan'ny ankizy ny fianarana zany dia efa misy tapaka somary elaela io dia tsy maintsy misy foana zany le hoe fanarenany dia reny zavatra no ny mpampianatra no efa hofanina zany efa homanina amin'ireny fanohizana ny fampianarana ireny. Ka eo zany dia tokony mba hisy zany fandarana manokana mihitsy avy any amin'ny ministera amin'ny fampianarana mba iraisana zany satria misy manao misy tsy manao dia hoe mba avy any amin'ny mihitsy zany mba hisy zavatra hoe asa mety hoe boky ve. Kanefa raha izay boky izay dia matetika ny aty amin'ny école privé zany dia tsy mahazo an'ireny mihitsy fa ny fanjakana ihany. Ka dia eo zany mba fiangaviana hoe mba tokony mba atao mitovy lenta zany ny mpianatra malagasy. Araka ny naotezaina avoakan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny 7 febroary lasa teo. Manana fahefana tsirairay ireo ratsy mangaika ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena isaky ny faritra andray ny fanapahan-kevitra amin'ny fitohizan'ny fampianarana amin'izao vanim-potoana ny fahavaratra izao. Araka ny tatitra hatramin'ny 2 ora tolakandro teo, faritra Nadiraina miisa 10 no miato amin'ny fampianarana amin'izao fotoana. Manomboka rapitso hatramin'ny 17 febroary no ikatso ny fampianarana ho an'ireo sekoly miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana. Voakasika amin'izany ao amin'ny Diraina Antsinanana, Fidovonany, Vakinakaratra, Itasy, Matsiatrambony, Amoromania, Vadivavy, Antsimontsinanana, Iorombe ary Menabe. Hoajanonay vetivety eo aloha ianao ry Fevrier amin'ny ity androany ity fa ikisaka vetivety ao anatin'ny tontolo ny politika sika ao anatin'ity vaovao manaraka ity.
nomeny filohan'ny repoblika ho tanontany mikambana eo anivony antoko politika aviro amin'ny ministera manana ny mahizy azy atao amin'ny atany sy ny firenena dia ny ministera ny fitsarana sy ny ministera ny arena kibonitany sy loharanokarena stratéjika gaeton andriatsilavo. Raha ny endrika sy ny firafitra ny gouvernemanta izay mbola tarihin'ny prime ministre Ntsay Christian Antrany, ny antoko aviana ny asa vitanao fampitsarana no antoko politika nahazo tombony indrindra tamin'ireo antoko politika manaradia ny filoha. Isan'izany ny ministeran'ny fitsarana izay isan'ireo ministera fiandrianana sy ministeran'ny arena kibonitany sy ny loharanokarena stratéjika izay samy manana ny lanjany avokoa. Niala tamin'ny andraikiny ny ministry ny fitsarana sy petahiry ny tombo-kasempanjakana teo aloha Rakotoza François ka nosoloina ny Randriamanantena Solandy loholon'ny Madagasikara teo aloha no tendren'ny filoha araka ny lisitra nomen'ny avi. Voatazony eo amin'ny toerany ary mitantana ny ministeran'ny arena kibonitany sy ny loharanokarena stratéjika i Rakotomalala Olivier izay mpikambana ao amin'ny birao politika ny avi. Tsy ahifina niala tsy ho filoha nasionaly ny antoko avi intsony Norbert Lala Ratsirahonana ny volana Novambra 2024 lasa teo ka miisa 3 ireo nandimy toerana sy miara-mitantana ny antoko eo am-piandrasana ny kongresy nasionaly. Isan'ny notendrena tamin'izany Jean-Jacques Rabenirina, Sylvain Rabetsarona ary Joanita Ndaimananjara. Ireo olona 3 ireo izay efa iarahan'ny rehetra mahafantatra ny tantara sy ny fironana politika ananany. Sylvain Rabetsarona ohatra miaraka ary manohana tanteraka ny filoha Andry Rajoelina, miaradia amin'ny SVM na ny hery vaovao ny Madagasikara kosa Joanita Ndaimananjara ary miaraka sy manohana ny siteny Jean-Jacques Rabenirina. Nitazona ndraikitra ambony maro ary efa ministry ny tontolo iainana sy ministry ny rano tamin'ny andron'ny Rajaonarimampianina Ndaimananjara Joanita ary nirotsaka kandida ho solombavambahoaka tao Tomasina voalohany tamin'ny fifidianana farany teo. Ratsy ahivina ihany koa isan'ny kandida nirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena ny taona 2024 Sylvain Rabetsarona tamin'ny anarany PNJ Mazava na ny plateforme nationale des jeunes, izy izay efa mpikambana teo anivon'ny CST tamin'ny andro ny tetezamita loholon'ny Madagasikara ary koa mpandraharaha ara-toekarena. Nandritra ireo fotoana rehetra ireo tao anatin'ny birao politika ny avy hatrany Sylvain Rabetsarona. Jean-Jacques Rabenirina izay solombavambahoaka izay nirotsaka ary lany tamin'ny anaran'ny RD tao Betiko Atsimo raha ohatra ka ministra manataona ny teo amin'ny fitondràna SVM ihany koa. Izao indray nanomboka ny taona 2024 manohana sy miaradia amin'ny kandida siteny. Araka izany mizara 3 ankehitriny ireo fironana politika misy amin'ireo filoha mpisolo toerana miisa 3 eo anivon'ny antoko avi. Ny TGV miaraka amin'ny Andry Rajoelina, ny SVM miaraka amin'ny Rajaonarimampianina ary siteny. Fa tsy antenana hitondra zava-baovao sy fiovana amin'ny fiainam-bahoaka ny fiovana nisy teo anivon'ny gouvernemanta ireo mpanao politika nanaovana fanadiadiana tamin'ity androany ity efa mametraka ny kajikajy ho an'ireo hanohana azy ny filoha ireo mpanohana ny fanjakana amin'izao fotoan'izao raha toka tsy misy azo antenaina na hovaina impiry aza ny laony antoko politika madio. Henri Florian. Tsy nanaitra ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy intsony ny fandovana fanindiminy izao gouvernemanta tarin'ny prime ministre Ntsay Christian izao. Gouvernemanta izay nandiso fanantenana ny maro ihany koa raha toka maro amin'ireo ministra izay nampitariana ny vahoaka sy nampimenomenona ny solombavambahoaka no mbola voatazana amin'ny toerany hatrany. Inona no ho vita ao anatin'ny 7 volana mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena. Io no fanontaniana napetraka ny tsirairay. Ny zavatra azo ambara mikasika an'le resaka gouvernementomaly dia tonga dia négatif. Miiba tanteraka zany ny zavatra misy satria mitady herijika zany na ny vahoaka. Hoe ohatriny ahoana zany hoe fanovana kofiziana indray ny fanovana ny farany zany hoe hiatrika an'le fifidianana dia tena diso fanantenana zany ny rehetra. Hoe tsy iso satria misy ministra nampitaraina maromaro tao fa reo izy ireo mipetraka amin'le toerana. Zavatra magaga zany zay zavatra hoe fa maninona zany zany hoe misy tsy finoana fiombahoaka mety akena hoe tsy noana fiombahoaka fa azadino fa vahoaka le mifidy dia mba manantena zavatra izy nefa ny zavatra ny siomaly tena nandiso fanantenana maro zany le endriky le gouvernement anjoro. Raha zavatra ny siomaly aloha raha ny datim-pifidianana voaka dia ireo zany le atrika fifidianana ka raha ireo le atrika fifidianana dia ho sarosarotra le herijika ao anatin'le atrena fifidianana. Ho an'ny solombavambahoaka izay manohana ny fitondram-panjakana fa efa ny filoham-pirenena ny fanendrena ireo ministra iarahasa aminy na eo aza ny fanakana izay nataon'ireo solombavambahoaka sasany ny ministra vitsivitsy tao anatin'ny gouvernement tafarany teo izay mbola voatazana hatramin'izao. Manao ny kajikajy ho an'ny filaminana ara-politika ny filoha ary mitazona sahady ireo izay mety hanohana azy amin'ity endriky ny gouvernement vaovao ity. Ny antenimieram-pirenena manana solotena ao anatiny zany gouvernement zany ary isan'ireo
vao nitoendrena omaly ohatr'izay ihany koa ny antenimieran'olona dikan'izay mitady stabilité izany hoe fahamarinana toerana amin'ity taona 2024 ny filoham-pirenena eo ihany koa nefa mitady teknisiana izy anatanteraka an'ireo velorano fa eo ihany koa mitady olona tena itokisany dia ireo olona ireo amiko ireo fepetra ireo no niarana tambany nahafahany nanendry an'ireny mpikambana ao anatin'ny gouvernement vaovao ireny andro taona ny fifidianana ny 2023 dikan'izay ireo rehetra ireo dia ilaina daholo mba ahatonga ny sambo ho tonga eny amin'ny tanjona izay kendreny. Tsisy zavatra iova eto amin'ny firenena na ovaina na tsy ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernement ho ny teo anivony antoko politika madio. Nambaran'izy ireo fa tsy olana izay ataon'ny fanjakana eo na iza ny hotendreny. Arakaraky ny fanovana nisy hatramin'izay no nahatonga ny fahasahiranam-bahoaka tahaka izao raha ny fanazavana trano. Araka ny fanolazaina ombenombeno hoe fandanimpotoana ilay izy satria amin'izao ora faran'izao ve zany vao tena hanenjika mafy ny zavatra tsy vita nandritra ny 5 taona ho vitaina ao anatin'ny volana vitsivitsy ve zany ny zavatra tsy vita nandritra izay fotoana rehetra izay nefa ny fanarahana hoe ny tsy vita tao anatin'ny 9 taona no vitaina anatin'ny 5 taona dia izay tsy vita tao anatin'ny 5 taona indray zany no vitaina ao anatin'ny volana vitsivitsy. Somary kely finoana ihany izay ary kely fanantenana nefany rehefa izay fanapa-kevitra ny rosoany tao amin'ny fitondram-panjakana dia inona sy antenaina fa manana ny tetikadiny izy dia iarahantsika mahita indray ny vokany rehefa tonga ny fotoana ahafahana manao jeritodika indray momba ny fomba fiasan'ilay olona vaovao izay mitendreny manova olona izy eny mety izay ny fanapa-keviny fa hitondra inona eo amin'ny firenena ilay fanaovan'ny olona foana indrindrindrindra ao anatin'izao ora farany izao. Dia izay ihany koa no hoentsika misento vetivety anaty adoka fohy ny mahakasika ny fampiarana ny karama farany ambany izay raha ny fanazavana azo tamin'ity androan'ity dia tsy mbola misy moa izany ny vokany fifampiresahana teo amin'ny fanjakana sy ny orinasa tsy miankina momba n'izay fampiarana ny karama farany ambany izay eo ihany koa ny areti-koditra mahazo ny omby any amin'ny tapany avaratry ny nosy amin'izao fotoana izao ampahany amin'ny vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo mandra-pitafa vetivety ary. Finday cadeau! Tiako ianao, finday cadeau atsika roa. Araroty, fihenam-bidy amin'ny finday Wikif Max sy FM Prime miampy data maimam-pony isam-bolana mandritra ny enim-bolana. Tsotra fotsiny, tonga vaingana eny amin'ny Telma Shop. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Reko fa afaka baky ianao raha sefy hianatra izy mbola tsaiko aloha hatreto mieritreritra hoe ano fianarana ny tsy mena mitaha amin'izany ny prime zany ny orinasa ngeza ary matokazy sady tena mora paraka izay mora ny écolage ny prime tamin'ny 2007 dia fa nisy donko azo antoka ny azahoana ny baka plus ara-dalàna tsara mihitsy ny diplôma flaire bdb fa miankina aminao foana ao ny gestion sy ny management sa ianao tsy te hitantany orinasa mba vainty za dia anao commerce marketing dia inona ny tsakanesana amin'ny prime paramédico communication droit anao ny soa fa zany olona amin'ny voté 3 misy iprime madoly zay ale andrangà tanantsirabe tamaga majoenga mpampianatra betraikefa satrara dokotera professeur magistrat sekolo manara-penitra ny sady mampazoto mbola tsisy nianatra tato ka lasa jolam-boto mba jereo anefa lasa ministra zao rakoto raso lasa zisketaka lasa radoko enao sisan'endrasana fizaha efa tao iprime raha te ho tafa ohatranay zao investissez dans une valeur sûre choisissez iprime à lève l'avenir. Mamena ny araba tomboka lasy tomboka vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalamba vao amin'ny tiala ity. Isan'ny tarantsika izay dia manoloana ny toetra raha-pirenena sy ny ahafahantrano vahoaka malagasy mitoy ny fandrosoany antoko politika gasy mihinany gasy mifankaty fa no kevitra amin'ny tokony hametrahana ny fizakatiana arabola sy ara-pitantahana eto Madagasikara. Io no ahafahana mametraka firenena tandalàna sy tsara tantana. Manoloana ny gaboraraka mitarika ny ahafahantrana lalipaka misy ankehitriny kolo toa masina. Manoloana ny toedra raha-pirenena sy ny fahantrany ny vahoaka malagasy
mitoy maneho ny heviny ny antoko politika gasmi na ny gasy mifankaty amin'ny tokony hametrahana ny fizakantena arabola sy ara-pitantanana eto Madagasikara izay antoko ny fametrahana ny firenena tsara tantana sy tany tandalana gabraraka ny fitantanana ny firenena ka izay no antony izao fantrana lalipaky izao. Raha avy aminay manokana zany mampahatra ny firenena le mpitondra rehetra hatramin'izay misy zany tsy nanao ezaka hanala ny firenena amin'ny fantrana fa famenoana ny posiny angamba isy ny zareo sy ny namany no nahazo tombotsoa fa ny vahoaka dia memikorosofahana trano ary ankehitriny moa dia nona ny vahoaka tsy homan-kanina ny vahoaka tsy afaka angina zany ny antoko politika gasy mifankaty fa tsy maintsy maneho ny hevitra anay izahay efa namoaka lalam-panorenana mihitsy zany izahay io état régional io avy taty Tomasina moa ny angany izy io ny cadre ny gasy mifankaty zany no namoaka azy io dia efa nandefasanay daholo ny androm-panjakana rehetra na ny filohan'ny république na ny ACC na ny solombavam-bahoaka na ny Sénat na ny primature na ny ministère de l'intérieur efa nampafantaranay fa io zany dia état régional io zany na région autonome fortement décentralisée le fahefana ny commune sy ny faritra zay tsy ataony fanjakana amin'izao fotoana zao dia le lalam-panorenana mihitsy no manome azy andreo olombo afidy any amin'ny faritra izay ihany ahatonga ny firenentsika ho état de droit na firenena tandalana sady tsara tantana zay zany ny tanjona anay satria mampahatra antsika io firenena tsy tandalana atsika sady ratsy tantany dia tsy mahazo ny tombotsoa zay tokony ho azon'ny firenena rehetra atsika io dia mazava ho azy moa zareo amin'ny fitondrana moa ditanareo reo kaboraraka amin'ny sepasse rehetra reo alavantage ny zareo izy io fa isika vahoaka kosa zany dia milentika agnatin'ny fahantrana tanteraka ka dia mangataka ny vahoaka zay zany agnara-maso tsara ny ty fandehan'ity lalam-panorenana ty fa ty ihany ny tombotsoantsika raha tsy samy mampiasa ny volany ny faritra tsirairay tsy ho tafavoaka agnatin'ny fahantrana isika. Mivangongo loatra any amin'ny fitondrana foibe ny fahefa-pitantanana rehetra eto Madagasikara betsaka ireo faritra sy commune no manana olana vokatra zany amin'ny alalan'ny volavolan-dalam-panorenana sy firotsahako fidiana no entiny antoko gasmi ahafahana mametraka izany eto Madagasikara. Raha ity volavolan-dalam-panorenana ity no tafapetraka eto Madagasikara fahitanay tanora anjy aloha zay aloha resy lahatra zato isan-jato fa hipankaty fotony fampandrosoana ateraka ilay lalam-panorenana izay tian'ny plateforme sy antoko politika gasmi apetraka eto Madagasikara ity. Ka aminay tanora zany ity état régional izay fortement décentralisé ity no hitondra fampandrosoana tanteraka satria angady matapakahitra ireo mpitondra ty amin'ny faritra misy atsika ny olona milatsika be ny tanàna eny fa na milatsika sy olom-bavam-bahoaka dia milaza fa hoe anatanteraka ny programme anasan'ny fitondrana tsy zay tsy manoatra le projet présidentiel fa aiza zany projet n'le olombo afidy aty amin'ny faritra mba manana projet nge izy matony latsaka manoloana ny fifaninanana ara-politika izay efa miazakazaka ankatoka izao fiomanana ho amin'ny fifidianana filoha-pirenena sy fifidianana be ny tanàna izao nilaza ny antoko gasmi fa vonona andray anjara amin'izany. Iverinao anatin'ny tontolo ny fampianarana vetivetsika raha ny fampitambo avao ofisialy voaray amin'izao oro zao dia hiato ny fampianarana ho an'ny mpianatra manomboka migarabolatra amin'ny lycée ho an'ny faritra Nalamanga manomboka raha mpitso hatramin'ny zoma fa 4 febroary ho avy zao manoloana ny fidirany Rivodoza Fredimo no antony nandraisana izay fanapahan-kevitra izay fa iroso amin'ny fitadiavana mpitantana vaovao ny orinasa Jirama ho ministry ny angovo sy ny akorana vaovao androany nandritra ny fifamindram-pitantanana teo aminy sy ministra teo aloha hatrany amin'ny sehatra iraisam-pirenena no hijereny izay olona narina ny orinasa Jirama zay ankoatra io maro mipaikady apetraka isitrahany olon-drehetra jiro raha ny fanazavana trany Nela Ranevson. Mitoetra ny asa fanarenana ny orinasa Jirama raha nambaran'ny ministry ny angovo sy ny ankorana voandroany ary mitoy ny ady amin'ny alatra eo anivony ity orinasa ity eo ihany koa ny ijerevana ireo perta teknika izay miteraka ny fampitehan'ny orinasa akoatra izay isan'ny paikady apetraka ny fitadiavana mpitantana vaovao ho an'ny orinasa. Misy fametrahana ny ireo rafi-pitantanana vaovao izay ezahantsika itadiavana anireo talenta amin'ny fahaiza-mitantana orinasa talenta eto an-toerana sy talenta any ivelany ezahantsika zany mijery an'izay ka ivoaka tsy ho ela zay avis de recrutement national sy international zay ahafahantsika mandinika mametraka ny izay
za moa tsy te hiantso hoe manager directeur général le izy a fa manager zany manager any hitantana ny orinasa io a izay ametraka ny rafitra rehetra fanarenana aingana ho amin'ny anomboka amin'ity taon'ity zany. Efa misy ny fifampiresahana amin'ny fanarenana ny olana amin'ny lafiny solika raha ny fanazavana hatrany. Ankilany, isan'ireo paikady napetraka sy atao lahara-pahamehana ihany koa hoy ity minisitra ity ny fametrahana toby ampamokarana herinaratra izay azo avy amin'ny herin'ny masoandro miisa 4 hatramin'ny volana aogositra 2024. Isy ny fizarana kit solaire amin'ny mpanjifa miisa 701 alina. Isy ny fiara-miasa amin'ny fokotany sy ny district amin'ny fametrahana ny éclairage public izay apetraka amin'ny elakelan-trano raha ny fanazavana hatrany. Raha ireo no ujerina vaovao ao anatin'ny fotoana fohy ny olana mahakasika ny famatsiana jiro sy ny tsy fahampiana herinaratra eto Madagasikara ka ho foana mifandraika amin'izany ny fitarenan'ireo mpanjifa. Andrasana ny mety ho vokatra izany. Tsahivana totosa androany teny ampandrenompy ny fifamindram-pitantanana teo amin'ny ministry ny angovo sy ny ankoranafo teo aloha sy ny vaovao. Fa ny mpitondra no miova fa ny politika mpanjakana amin'ny fampandriana ny fahalemana mitohy hoy ny ministry ny fiarovam-pirenena Vaovao izay nandray ny andraiky ny tamin'ity androan'ity isan'ny tsy miova ihany koa ny fipetraky Madagasikara mahakasika ny ady eo amin'ny Ukraine sy Rosia raha ny fanazavana nandritra ny famindram-pitantanana teo aminy sy ministra teo aloha androany andao rahantsika ny fanampanazavana. Ny asanay FDS moa zany ny force de défense et de sécurité izay ikambanan'ny miaramila, gendarmerie ary ny polisy dia ny ampandry fahalemana ny tany ny Républicaine Madagasikara. Ka ao anatin'izany asanay izany tsy miady aman'olona aloha izay aloha tsara soritany fa mampanaraka ny lalàna. Mampanaraka ny lalàna ka izay tsy manaraka ny lalàna moa dia misy ny lalàna sy ny zavatra tokony atao amin'izany. Zay ny fanataonay hatramin'izay ary mbola ho tohizanay tsara ny tany lazantsika. Tsy miala amin'ny politika ankapobeny napetraky ny filoham-pirenena sy izay izoran'ny Madagasikara. Hatretontsika raha tsy resaka ianao fa maverina foana mantsy ilay Ukraine sy Russie dia itsika mipetraka ao neutre foana hatreto. Tsy momba ny atsy tsy momba ny eroa. Tsy hoe misolo kory ny ministra dia isolo ny politika ankapobeny tsy marina zay. Zay ilay vao niteneniko teo hoe ny zavatra efa tsara rehetra hatramin'izay dia arahana ary amin'ny miaramilanay dia tsy maintsy manaraka ny baiko. Nandritra ny fifamindram-pitantanana teo amin'ny ministra Vaovao sy ny ministra teo aloha voakasiky ny ataontsika hoe fikitihana ny gouvernemanta farany teo avokoa moa reny faneho-kevitra samihafa ireny ary mbola ao anatin'izay ihany koa tia Vaovao manaraka ity tsy mbola nisy vokany hatramin'ny androany ny fifampiresahana teo amin'ny fanjakana sy n'orinasa tsy miankina mahakasika ny fampiarana ny karama farany ambany izay nampitarain'ireo sendika maro ary efa nanambanana izy ireo hetsika hitambarana ihany koa ny volana janoary lasa teo ezaka amin'ny famahana ny olana no atao ho ministra Vaovao androany nandritra izay famindram-pahefana izay. Raha iverenana tapitra tamin'ny faraka amin'ny 30 ny volana Desambra 2024 ny fifanarahana teo amin'ny fanjakana sy ny orinasa tsy miankina amin'ny fanampiana ny subvention ameno ny karama ho 5 alina sy 2 hetsy ariary. Tokony nisy taorian'izay ny didim-panjakana manavao ny fifanarahan'ny fanjakana sy ny orinasa amin'ny fampiarana ny karama farany ambany saingy tsy mbola nisy izany hatramin'ny androany. Nisy olondray ny ministra ankehitriny mbola anatin'ny fifampiresahana ho ny ministra ny mahakasika izany. Raky ny resaka nataonay sy ramatoa ministra sy ao anatin'ny dossier de passation dia eo andalana zany amin'izay famaranana an'izay resaka zay zany isika ao anatiny ao ary za moa zany zao vao hiditra fa afaka fotoana foy dia hiantsonareo aho iresaka hoe aiza ho aiza ary aiza ho aiza ny androsotsika ao anatin'izay zavatra zay. Zay no ataoko hoe tonga eto aho solombavam-bahoaka nalefa aty amin'ny ministera ataotsika zany ny resahana bebe kokoa ny tena fahefana-panatanteraka sy le ona voakasika n'ilay lalàna zay voateninao teo. Hiezaka ny tenao hiezaka ny tenao amin'ny obligation de moyen zay manko zany no ato zany tsy azo anaovanao ditoko fe lehibe fa fifampiresahana ozy aty toerana ty ary ataotsika zay fifampiresahana zay amin'ny sehatra rehetra zay tokony anaovana azy.
ankilany isany mampikaikaiky ny vahoaka ihany koa ny kolokolo sy ny kitranatrano amin'ny fidirana ho mpiasa-panjakana hatramin'izay hiezaka nadio izany ny ministra vaovao raha ny nambarany androany fotoana ampisehoako amin'ity Madagasikara tya fa ny fifaninanana hiditra konkoro mpiasa-panjakana dia hoe zana faran'izay atao indrindra ny ampadio azy raha izay faharoa ny eo ihany koa ny fampandehanan-draharaha na hoe administration de proximité fanatonan'ny mpiasa-panjakana ny vahoaka satria ny ministera dia tokony hanompo ny vahoaka ary izy zany ireo fandehanana isaky ny renivohim-paritany ikarakarana na hoe gisenika izay efa nisy natao zany tany aloha fa jerena bebe kokoa zany no anatanterana zany satria maro ihany koa ny taratasy-panjakana zany zay tsy misy ary misy ihany koa moa zany fahatelo voalaza teo fa misy ireo lalàna zay tokony alefa eny amin'ny teny mera-pirenena izay alefa amin'izao volana mai zao na hoe premier session ordinaire ny assemblée nationale. Totosandroany ny fifamindram-pahefana teo amin'ny ministry ny asa sy ny fampananana asa ary ny lalàna sosialy teo aloha Ranampy Giselle sy ny ministra vaovao Rivotina Richard Jean Bosco. Fa iverenantsika vetivety mahakasika ny rivo-doza Fevrier araka ny fanazavana ofisialy avy amin'ny sampana mpamatatra ny mety ho toetry ny andro ny ariva teo tafiditra ny tanety tamin'ny 7 sy 20 minitra teo anelanelany distrika Nozovarika sy Mananjary moa zany ny rivo-doza Fevrier somary ny ena ny hery ny vinavinaina makivaky ny avotany izy ho amin'ny anio alina ary voaka an-dranomasina ny amin'ny faritra atsimo andrefana ho amin'ny rapitso alarobia tolakandro zay moa zany ny fanazavana ofisialy farany azo teo anivony sampana mpamatatra ny mety ho toetry ny andro tamin'ity androany ity. Volana azo ny fahazon-dalana ara-tontolo iainana avy amin'ny ONE nitetika asa autoroute Antananarivo Toamasina raha ny fanazavany tale général no ONE tamin'ity androany ity voapanatanterahana ny fanadiadiana mikasika izay fahazon-dalan'izay ireo tompon'andraikitra amin'izao fotoana izao na efa nanomboka aza ny asa eny talata ny volonondry ankehitriny fitianokolona. Tanimbary sy lemaka maro no totitra tao anatin'ny 2 volana maherina no mboa nitetika asa lalana mikodana Antananarivo Toamasina. Nanomboka aza ny fanotoana sy fandravana izany tanimbary zany. Tsy niandry ny valin'ny mpanady adiana avy amin'ny ONE ny fanombohany tetika asa. Androany, nilaza ny tale général ny ONE miandry ny valin'ny fanady adiana ny famoahana izany fahazahon-dalana ara-tontolo iainana izany. Misy napetraka zareo aty zany ny ohatr'izao mantsy mifandehany hoe ny mpitantana tetika asa manao ny fanady adiana ny aminy. Dia ny andraikitry ny ONE manao ny fanombanana an'ilay fanady adiana nataony. Ohatra hoe ampy ve ny mesure andraisy ny ialana amin'ny voka-dratsy rehetrarehetra teraky ny tetika asa. Fanaraka tsara amin'ny zava-misy ny fotony ve ny zavatra ataony tetika asa. Dia ao anatin'izay fanady adiana rehetrarehetra izay zany misy antanan-tohatra mandeha ihany koa. Dia ao anatin'izay fanady adiana zay zany tsika eo amin'izao fotoana izao raha mahakasika manokana ny tetika asa autoroute ndraisantsika eto dia mbola mitohy eto anivona ONE izay zavatra izay misy fotoana ilay izy rehefa tapitra ny fanady adiana ONE dia manome valiteny amin'izay no ONE hoe azo atao ilay manome an'ilay permis na tsy azo atao. Araka izany izy tsy mbola nahazo ny fahazahon-dalana ara-tontolo iainana ny tetika asa autoroute Antananarivo Toamasina. Tsy aivina ny 3 Desambra 2024 lasa teo no nitanterahina ny vato fototra fanombohan'ny tetika asa. Iray volana taoriana izay no nambaran'ny filoham-pirenena ho tokony sitrany ireo tompon-tany voakasiky ny tetika asa izay tsy nisitrany ireo mponina tamin'ny fanadihadiana farana natao teny an-toerana ny 14 Febroary lasa teo. Mahagaga araka izany ny famaizan'ny fanjakana mitetetika asa lala mikodana ity izay tsy nahazo ny fahazahon-dalana ara-tontolo iainana mazava kanefa iankina ny sehatra ny famokarana sy ny sosialy ny mponina maro. Lafomba vao hafa kosa indray dia omby miisa 7 amin'izao fotoana no maty ary mahery ny 100 voamarina fa marary no ny aretina nahazo azy any amin'ny tapany avaratry ny nosy. Areti-koditra no nahavoro omby ireo ho ny tale général ny fiompiana tamin'ity androany ity. Aretin'izay azo tsaboana tsy ahina ny fifindrany amin'olombelona ary tsy misy fiantraikany amin'ny enomby raha ny fanazavana olona saina.
omby misy 7 sy 700 no voamarina fa voan'ny areti-koditra ao amin'ny distrika Nantsiranana faharoa Ambanja ary ny distrika Ninosbe 70 no maty vokatra izany. Avy amin'ny kaikitry nomoka no nahatonga ity aretina ity ny teknisiany eo anivon'ny ministeran'ny fiompiana ary no ny fahataran'ny fandraisana andraikitra no nahafaty ireo biby fiompy. Ny antony nahafaty an'ireo omby ireo moa dia voalohany indrindra avy amin'ny fahataran'ny fandraisana an-tanana ny fitsaboana an'ireo biby fiompy ireo ary indrindrandrindra ihany koa dia na dia efa ataontsika hoe mandalo fitsaboana aza le biby fiompy dia mbola ampiasain'ny tompony tsy apakany sasatra dia noho izay arerana izay ihany koa nahatonga an'izay fahafatesan'ireo omby 7 ireo. Karazana areti-koditra roa moa no mbian-tsain'ireo dokotera vétérinaire izay nijery fotony an'io dia eo ilay dermatose nodulaire sy ilay dermatophilose izay efa nangalana moa izy ireo prélèvement mba ahafahana manamarina hoe inona marina fa na izany zany mahareti-koditra anazy efa misy zany ataontsika hoe protocole générique ihany fantatr'ireo docteur vétérinaire mba ahafahana mandray andraikitra avy hatrany sy mandray an-tanana avy hatrany ny fahasalamany reny biby fiompy reny. Ankoatra ny fitsaboana izay efa namoahana dokotera mpitsabo biby ny protocole de traitement atokamonina ireo omby tratra ity aretina ity amin'izao hiadina amin'ny fiparitahany. Eo ihany koa ny famongorana ireo toerana misy lobolobo izay mety hitobian'ny moka sy ny ady atao amin'ny katsetsitra maro samihafa. Amin'ny areti-koditra an'ilay izy moa zany dia ety ivelany mety tazantsika amin'ny sary izay mivezivezy ihany no fitrangan'izay aretina zay ary indrindrandrindra araka ny efa nambarako teo dia tsy misy ataontsika ahina amin'ny fahasalaman'ny olona na amin'ny qualité n'ilay hena zany ny fisiny izay areti-koditra amin'ny biby fiompy zay fa kosa noho ny fisin'ilay aretina dia manakorotana zay amin'ny fitombon'ilay biby fiompy, manakorotana ihany koa zay na ataontsika hoe amin'ny endrika ety ivelany omeny satria raha isika ohatra akaika raha tratran'izay areti-koditra zay ny omby dia na ny hoditra aza zay fatan'ny mpiompy tsara fa mbola azo amidy azo varotra ho an'ireo mpikirakira hoditra rehetra manerana ny nosy zany hoditra zany dia tsy azo reny olona reny raisina tsony zay satria simba ilay hoditra tsy manaraka n'ilay kalitao andrasan'izy ireo. Tsy ivona 10 andro lasa izay no nahitana tranga voalohany ary izao niparitaka amina distrika 3 izao ny aretina. Voafehitra eto ity aretina ity raha ny fanazavan'ny tompona andraikitra ary tsy mbola misy ny famerana amin'ny famezivezen'ny omby any amin'ny tapany avaratry ny nosy. Dia izay ihany koa no hoentsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisan'ny pirenena amin'ity ala ity. Horohorontany mahery vaika miisa 2 afindray noho ny Soto Siris tany Turkia ho Maliala ny tao an-toerana. Izay efa nitrangana horohorontany nahafatesana olona manodidina ny 5,400 alina ny fahaenina ny volana febroary lasa teo. Cet immeuble avait résisté au tremblement de terre du 6 février. Isandro niaritra horohorontany ny fahaenina ny volana febroary lasa teo ity trano lehibe ity. 2 herinandro taty aoriana tsy afa-bela tamin'ireo horohorontany indroa miatoana tao an-toerana omaly ilay trano. Ny horohorontany voalohany izay nanana tanjaka 4 no enina ponina voalohany 3 minitra taorian'izay. Nisy faharoa nanana tanjaka 5 indray no niseho ka io niteraka korotana sy tahotra tao atsimon'ny firenena io. Teo anoloan'ny trano ao nietsika tahaka ny ondrandrano ny lalana, nietsika ihany koa ireo trano ary nankavy ny ankavanana ireo fiara. Ankehitriny aorian'ny horohorontany efa manana fahazarana miafina ivelany ka mitsoaka ny toeram-ponenany ireo mponina. Mijery ireo toerana azo antoka fa tsy ampidi-doza. Tahaka izany ihany koa ny ao Siria, maro ireo fianakaviana niafina tao amin'ny fiarany na eny anivon'ireo kianja malalaka noho ny tahotra ianjeran'ny trano. Raha manohy miaina anaty tahotra tahaka izany izahay ka mbola misy ihany koa ireo horohorontany hafa mijanona eto amin'ny tente izahay mitady fialofana eo am-piandrasana ny fitoniana. Ny aliny alatsinainy nisy horohorontany hafa tsikaritra na dia mbola eo ampanisana ireo namono ainy vokatry ny horohorontany goavana niseho ny 9 febroary lasa teo i Turquie sy Syrie. N'ont toujours pas fini de compter leurs morts après le tremblement de terre du 6 février. Farany eto ihany koa ny fotoanantsika ho an'ny androany naiza misy anao ankasitrahany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany mandrapitafa ho amin'ny raha-pitsondray ary tompoko lasy tomboko vahaveloma tompoko.
Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime à l'avenir. Narainao Tony Fampalalam-Vaovao miaraka tamin'ny Uprime. Vous a présenté Ny Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.